Tranga omaly aloha zany hitantsika tamin'ireny ainy vaky jereny a dia hoe nivoaka ny fonjany olona rovanay izy mivady reny aloha zany a tsy afa-ty aminay mihitsy fa zay raha gaga hoe inona indray ary ty rehefa nitoy zany androany maraina hoe mila porofona zany fa dia laingy reny zavatra reny a laingy reny tsao izay tsy afa-ty aminay reny dia natao sarika ampandriana tany amin'ny fonjany olona rovanay. Aminay aloha zany a injustice politique maninona le olona rovanay a no atao harcèlement ohatran'izany zareo ange efa manaiky an'izay hoe raha-pitsarana manaiky ny hoe zao ny fandahara-pitsarana dia miandry dia mbola anaovana harcèlement ohatran'ireny fa nitsakitsahana ny présomption d'innocence tany reny ary le olona raha mbola miandry fitsarana mbola tsy voatsara kory fa asa hoe mety mahafaly ve ny ridiculisena an'le olona any amin'ny ainy vaky-jery a sahala amin'ireny raha hoe mipetraka amin'ny plasiny zany olombelona nery zareo fa tsy hoe biby akory na hoe asa zay tsy fantatro kilalao tsy ampy any tokantrano any. Ny fahitanay azy koa manko buzz ohatrany hoe buzz créena zany le izy anaromana le ezaka mbola tsy hita hatramin'izao satria fitakinany zo fototra moa ny aingan'ny grefy tamin'ny 5 septembre reny hatramin'izao mbola takina foana le zo fototra dia asa hoe anaromana an'izay ve eritreritray aloha zany fa aminay tsy efa fanitsakitsana ny zoma fieverana mbola tsy melo any olona arovanay zao zavatra mitrano zao. Manarak'izay tianay marihana fa tamin'izany andro ny samborana ny madame Rina Rakotomanga mivady dia nangataka sary ny ministre fitsarana fa rehefa tsy nanome moa zany ny polisy dia asa any amin'ny fonja zany tsy maintsy atao manome aminay zany mbola tsy fanitsakitsana ihany koa zany satria mbola anatin'ny fiarovana ny olona hiatrika fitsarana tsy tokony fanao mihitsy ireny aseho tava-be ireny dia mbola ampitondraina soratra ihany koa le olona na olona efa ataoko hoe voendrikendrika nanao fanolana nanao nangalatra sisa mbola tapenana amin'ny masona fa ty zany tonga dia ao alaina sary dia tsy maintsy alaina sary tanay hoe mampalahelo tsika zany miady ao anatin'le tolona amin'le hoe fanajanan'ny zoma olona dia aiza ary zany le fanajana hatramin'izao zany aloha mbola tsy hita miariary mihitsy fa dia fanitsakitsahana fanimbazimbana ny zoma olona. Ry zareo moa zany efa hoe miatrika ny fitsarana manaiky an'izay hoe laharan'ny fandahara-pitsarana fa mba manana fianakaviana koa nge reny olona reny manana fianakaviana malahelo ary fianakaviana raha ny tena tsy mahazaka dia mbola tokony ho fiarovana ny zon'olombelona ihany zany mampalahelo ny zava-mitranga zay.